jeune conquérant, tanora manan-tsainy, tanora feno fahendrena, tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana, tanora manangana orinasy, tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano feno fahasambarana. Zany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fatelon'ny volana febroary fa 17 ary ny 7 ny volana febroary samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny 3 frères andrefa nambohijanahary. Nahoana no mpitena no avinao, nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona nefa maimaim-pona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra. Nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy ny devoly ny tenanao sy ny vatanao. Nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma, manana fahaizana nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao. Tanora ratsy fiary ka antitra voaratsy loka. Mba tsy ho zany enehinao fa ilay tanora nanomana ny ho avy hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrano ho anao manokana. Hotahin'Andriamanitra ianao. Ravoravo ny foky sy ny fanahiko ry tanora malala isany ray aman-dreny ihany koa zay manaraka an'ity fandarana sady fanetanana no fampianarana zay orenesitsika anio mahafinaritra ity. Hitondra mambavaka anao ary rehefa aveo mba atonga ny devoly tsy anakery amin'ny programanao sy ny fotoananao fa atonga anao alalaka tsara ro libre tsara amin'ity seminaire mandritry ny volana février ray manontolo ity mba ho arovan'i Jesosy ane ny programanao. Amaky ten'Andriamanitra foya melohan'ny idirako ho amin'ny fanazavazavana tsotsotra izany. Pitsara toko faraiky ambin'ny folo andin'ny voalohany. Pitsara toko faraiky ambin'ny folo andin'ny voalohany manao hoe ary Jefta Gileadita de lehilahy mahery sy zanaky ny vehivavy janga ary Gileada no rainy niteraka azy. Ary ny vadiny Gileada dia niteraka zazalahy maro taminy ary noho nefa lehibe ireo zanabadiny ireo dia nandrokany Jefta ka nanao taminy hoe tsy dia nandrokany Jefta ireo dia nanao taminy hoe tsy andova eto amin'ny zanaky ny rainay ianao fa zanaky ny vehivavy hafa. Ary Jefta nandositra ny ralahany ka nonona tany amin'ny tany Toba dia nisy olom-pona ny vory teo amin'ny Jefta ka niaraka taminy. Ary noho ny ela dia nanafika ny zanak'Israely ny zanaky Amona ny taranaky Amona. Ary rehefa nanafika ny Israely ny taranaky Amona dia nandeha ny loholon'ny Gileada haka ny Jefta hiala any amin'ny tany Toba. Ary hoy izy ireo taminy avy io mpitarika anay ianao hiaditsika amin'ny taranaky Amona. Fa hoy Jefta tamin'ny loholon'ny Gileada tsy efa nakahalava ianareo ka nandroka hiala ao an-tranony raiko ko nahoana ny makaty amiko indray ianareo ankehitriny no ny azo pahorina. Dia hoy ny loholon'ny Gileada tamin'ny Jefta izany no iverenanay aty aminao ankehitriny mba andehananao miaraka aminay sy adinao amin'ny taranaky Amona ka dia olohany amin'ny mponina rehetra any Gileada ianao. Ka dia olohany amin'ny mponina rehetra any Gileada ianao. Tsindriko tsara io phrase farany io. Ka dia olohany amin'ny mponina rehetra any Gileada ianao. Hofitiniko tantara io mba azahoantsika tsara azy. I Jefta dia ambaran'ny Baiboly amin'ny andininy voalohany fa lehilahy mahery izy, lehilahy matanjaka izy, lehilahy mahery izy fa saingy ny zava-misy zanaka na vehivavy janga, zany hoe ny reniny vehivavy janga, vehivavy mpivaroteny, fa ny rainy kosa dia mikambana amin'ireo le ino izy ty le zana-drainy rehetrarehetra ireo zany le zanaky ny ray aman-drenindreo fa izy zanaka vehivavy hafa, zany hoe iny zany le hoe zanaka ivelan'ny trano. Dia rehefa nanomboka lehibe ireo piraitapo amin'ireo zany hoe
ireo praitapo amin'ny avy amin'ny rainy tena nilikiliky azy andehanao mandeha ka andehanao mandeha ry Jefta fa tsisy ilaina ianao fa ianao zanaky vehivavy hafa sady ny reninao koa vehivavy janga tsy mila anao zay tsy miara mandova aminay ianao miala ianao de lasa moa zany nandeha Jefta lasa nandeha Jefta zany de niala tamreto praitapo aminy avy ao amin'ny rainy reto fa saingy zao volaza amin'ny baiboly fa izy de mbola lehilahy mahery foana lehilahy matanjaka indray andro ary notafian'ny firenena Amonita nantaranaky Amona ny zanak'Israely de rehefa nitafian'ny fahavalony ny zanak'Israely tao Gileada tary nitafian'ny taraky Amona de resy lahatra am'izay reto zanak'Israely reto fianakaviany Jefta reto hoe atsovy ranga Jefta ihany ny lehilahy mahery afaka iady an'ireo Jefta ny afaka hifaninana am'ireo Jefta ny afaka amono an'ireo fahavalontsika ireo atsovy Jefta nefa Jefta amin'io efa nahilikilika fa hoe zanaka vehivavy jange tsisy ilana ianao fa andehanao mandeha nahilikilika izy fa saingy zao ny ilainy zareo ndray ny ilainy reto famille reto fianakaviany reto satria matanjaka inona ny tiako hidirana amin'izay fampianarana zany ahilikiliky ny olona ianao satria voalohany aloha mety tsy mitovy volokoditra amin'ny olona ahilikiliky ny olona ianao satria faharoa mety tsy de manana diplôma ohatra ny olona ahilikiliky ny olona ianao satria mety tsy mitovy firazanana aminy ahilikiliky ny olona ianao satria ary ity ny tena be dia be ahilikiliky ny olona ianao satria mantry ary ny zavatra miteraka fanilikiliana eto ambonin'ny tany riavana be indrindra de tsy ny volokoditra tsy ny firazanana fa ny miteraka fanilikiliana be indrindra am'izao vanim-potoana iainantsika zao de ny fahantrana taloha tamin'ny zay mbola kelikely no henonay tsara mihitsy ny fanavakavam-bolokoditra ataon'ny fiarahamonina rehefa mahita olona somary tsy de mitovy volokoditra aza manambady an'ireny nga tsy hitandriny ny lokony tsy reny ny poziny reny ny alainanina ohatro reny de na olona manan-karena be ary olona io kanefa hafahafa le volokodiny de tsy mila fa tsy manambady firazana loatra reny tsika tsy manambady olona loatra reny tsika io tena fa taloha io tany amin'ny 30 taona lasa 40 taona lasa matanjaka be io fanavakavahana io reny koa ve ny alaina vady nga olona mitampona ny masony tsy mahita fa jerety izy olona loatra reny tam'izany mifanavakavaka be hoe côtier merina zany mialatsiny miteny an'izay tam'izany ny resahako fiaviana avatsy nalaza be tam'izany volokoditra firazanana fanavakavahana fa am'izao vanim-potoana iainantsika zao ndray efa manomboka mihena ny fanavakavahana volokoditra sy fiaviana fa le vola le fahantrana ianao na ohatraohatrany ahoana mpozinao ohatraohatranao na volokodinao rehefa manambola ianao tsy sa manilikiliky anao zany fa namanja be ohatrany ahoana renao ka tsara tare ka rehefa faible arabola de ohatrany ahilikiliky ny olona ohatry reny ve ny alaina olona mahantra velona na ny haniko hoaniny zareo ary na ohatran'izao resaka zavatra ohatry zany ahilikiliky ny olona ianao rehefa tsy matanjaka ahilikiliky ny olona ianao rehefa tsisy zavatra ilanany aminao ahilikiliky ny olona ianao ary zay mihitsy ny fomba fiteny omby mahitsy le lafiny namana fa ny omby matavy le lafiny namana ka rehefa ianao ohatrany tsy de manan-katao ohatrany tsy de manana ninenina dia manomboka avy ny olona manilikiliky ianao tsy manisy vidiny ianao izany tompoko ny zavatra misy any fiarahamonina ary zany ny zavatra hita teto amin'ny Jefta na hilikilika satria zanaky ny vehivavy janga na hilikiliky Jefta satria tsy mitovy tsy raha ireny tamin'izy ireo
na helikelika satria ny hoeverina fa tsisy ilana an'iny fa ny raha mikorinao amin'ny fiaviany ohatrany ny iny izy ty ny fiaviany ohatrany tsy tena tsy hita hoe ahoana sinsisa na helikeliky Jefta fa rehefa tsapan'ireo fianakaviana ireo fa misy zavatra tsy voavahany iady amin'ny taranaka amona tsy vitany intsony ny iady amin'ny taranaka amona misy zavatra tsy voavahany de fatany ihany hoe Jefta ihany antsona fa Jefta ny mavahany io ry havana ry tanora rehefa matanjaka ianao amin'ny zavatra rehetra matanjaka ara-panahy matanjaka ara-nofo matanjaka ara-bola de tsy maintsy mila anao ny olona tsy maintsy mila anao ny olona reo fianakaviana tsy tianao avambadinao tsy tianao reo avambadinao zany ange io raha lasina vavy malala tsy tiany avambadinao ianao tsy hoe no ny volokoditrao fa satria ianao tsy manana ninina izy rehetrarehetra mivoaka amin'ny trano manana tomobile izy rehetra manana villa izy rehetra manana ianao sommaire ianao tsy manana ninina ianao miodikodina eraky ny tanàna ny asanao maçon ny asanao karama kely ny tsipotsipona kely parazara kely rehefa mbo misy kely de manao kely de rehefa tsisy kely de mijanona ny fianakaviam-badinao anefa matanjaka daholo normal ianao raha tsisy mpanasy misy fotoana ianao tsisy manasy misy mariazy amin'ny fianakaviana ianao reriny tsy asain'ny olona misy lanonana hoe mamoaka ny zanany any amin'ny fianarana ny olona manao soutenance tonga ny daholo ny famille ianao reriny tsy asaina misy vodiondry ianao reriny tsy asaina ny any mba anasananao anasan'ny fianakaviananao de misy maty satria maniny ianao nasana rehefa misy maty sitranay mba manampy olona hoe miombo-pahoriana satria ianao koa le tsy manakatao de ozy ny olona iny tsy manakatao fa asavy hoe mba sitranay iny mba manampy mikopakafo mba manampy mizara kafe mba manampy any amin'ny faty ianao mba asain'ny olona ary reto ny anetsehako mihitsy ny ambom-pon'ny mpindro zany ange izy io na de mpivavaka renenao na de mpino arenenao possible ange ny siny zany am'izao vanim-potoana zao ahelikeliky ny olona ianao satria ozy ny olona secte anao secte rehefa antaniny ianao any ampianarana inona ny fiangonanareo de tsy mbo le fiangonan-dehibe tsy le mba fiangonana manana amin'ny maizy azy fa le fiangonana any amin'ny elakelan-trano reny de ozy izy mipampianatra ozy mpiara-mianatra aminao sy ny namanao inona koa zany fiangonana re zany inona koa zany ianao le any amin'le fiangonana salle de cinéma reny mivavaka inona koa zany sady anaovany ratsy tarehibe anao fiangonana le mivavaka amin'ny tabataba reny inona moa no mahatonga ny olona manambany fivavahanao tsy le fivavahanao ny tena tiany ambaniny fa le fahantsanao satria mahantry ianao de angaringariany satria sahirany ianao de ahilikiliny fa raha ianao no hoe na any amin'ny secte le mampididozy reny ary raha fivavahanao le tena secte mampididozy ka mitondra tomobile ianao mandeha mianatra tsisy sa manambany ianao zany ny olona na fiangonana satanika raha sanatria satanika ny fivavahanao ka hitan'ny olona manakataonao tsy sahany directeur ambaniny ianao fa manambany ianao ny olona satria ny olona mijery ny apparence anao mijery ny ivelany mijery ny apparence jeren'ny olona ny kiraronao ohatrinona ny valeurany jeren'ny olona ny patalohanao ohatrinona ny valeurany jeren'ny olona ny zao anao ohatrinona ny valeurany za aloha de misaotra an'Andriamanitra fa na de pasteur amin'ny fiangonana zandry ny ary tsy de sahan'ny olona ambaniny tsika koa tsy sahan'ny olona ambaniny tsika tsotra le antony ny tsy asa in'ny olona loatra tena manambany atsika loatra eo ihany le Jesosy ao anatintsika fa be da be nge ny olona manana an Jesosy ianao nge manana an Jesosy fa ranomaso lava topa ahelikelikin'olona Jesosy tsisy tianany Jesosy tsy teny rafosako tsy teny prakaboary topa mivavaka mitomany ianao la ny andro mitomany ka tsy le Jesosy ao anatinao ny anambanin'ny olona anao fa le fahantranao rehefa mahantry ianao tsisy mpiaino zany ahelikeliky ny olona ianao rehefa faible rehefa tsy matanjaka zany mitsindriko andreo manalina foana ny antony ty séminaire lehibe zay hototosaina manomboka amin'ny sabotsy ho avy izao ty mandritra ny volana février de tanora manana an Jesosy tanora ho any an-danitra
tanora mafana fo, tanora manana fahendrena fa tanora koa manana ny orinasany, ary tanora matanjaka arabola, tanora manan-karena, tanora tsy azon'izaniza ambanina. Mialatsiny fa za de karazan'le pastera somary mba manana ambo-po ara-panahy reny, manana ambo-po ara-panahy. Efa hitanay ny fanambanin'ny olona, efa hitanay ny fanaovan'ny olona tsinotsinona anay, efa hitanay ny fanilikilian'ny olona anay satria nahantra, efa hitanay ny fiatakatahan'ny olona anay satria tsisy nenina natao. Fa hitanay koa fa rehefa manana an' Jesosy ianao, minandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana ianao, kanefa ihany koa matanjaka amin'ny zavatra rehetra, tsisy olona sa manambany ianao zany. Atson'ny olona foana ianao, ary rehefa misy mariage de tsy adin'ny olona amin'ny sisinao. Raha vao misy lanonana, misy fivorim-pianakaviana, zay ny zavatra tena tsapako. Raha vao misy fivorim-pianakaviana ry havana, misy fivorim-pianakaviana ka samy eo dada tobe etsy neny fara, ka dada tobe mahantry, dada tobe lehilahy matoa ary izy ny voalohany, misy valo mianada nareo, sivy mianada, eo lehilahy matoa, neny fara, ny fara ny arian'le larana fasivy ohatra, de inona ny zavatra mitsanga. Raha ineny fara le manan-karena be, manana 4x4 telo, camion firy, sprinter, manana trano be, ao amin'neny fara natao fivorim-pianakaviana, i dada toa le avy any ambanivohitra. Ka rehefa tao fivorim-pianakaviana, raha miteny dada toa de ozy izy ny olona, mangina aloha dato koa miteny foana dato, de sady tseromin'olona dato, sady tseromin'olona ianao satria tsy manam-bola. Fa raha vao manangatana ny neny fara, de ozy izy ny olona, mangina dolo, fa iteny tantinina, iteny tantinina, mangina hoa fa iteny tantinina. Satria maninona ny ampanginina ny olona, satria tantinina manam-bola, tantinina manan-karena, tantinina manan-katao, tantinina matanjaka, ka nafara vavy ary izy enon'ny olona, ary na tsy mety ary ny heviny. De ozy ny olona, ohatra mety zany tenin'ny tantinina zany a, ohatra mety zany a, satria maninona manam-bola tantinina. Fa ny andra dadatoa na mety ary ny heviny, satria izy raha dadatoa fa mahantry, sady lamatoa fa tsy manam-bola, tsisy mpiaina. Zava-dehibe ry tanora ity séminaire ity. Ary na tanora efa manambady ianao na tsy tanora manambady, na mbola tsy manambady, zava-dehibe ity séminaire ity. Amelanjany an' Jesosy ao anatinao, amelanjany le Andriamanitra ao anatinao, atonga anao tanora anakatao jeune conquérant. Zay ny loha hevitra. Ndao ane rahantsika ty fijorona vavolombelona any reto tanora reto. Vahintsika eto Malalatina ny anarany a, mbola tanora de tanora, manona fiadanany tompo any Malalatina. Manana fiadanany tompo aminao pasteur de fiadanany Jesosy koa atsika rehetrarehetra izay manaraka an'izao fandaharana zao. Angamba amin'izay resaka hoe tanora zay tsy madiso ny manontany ihany ny taonany Malalatina, firy taona Malalatina zao? 24 ans zao. Efatra amby roapolo taona Malalatina, tondra fijorona vavolombelona. Makasika indrindra ny atao hoe fiainan'ny tanora sy ny hoavon'ny tanora. Ankehitriny manko ny zavatra fantatsika, zay ny antony'ity séminaire lehibe ho an'ny tanora, hoe tanora ho any an-danitra, tanora miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tanora mahatsangana orinasa, tanora manan-karena. Zay mihitsy ny tena tanjona zany amin'ity séminaire mandritry ny ray volana ity. Mbola tena tanora Malalatina, fa efa raha fantatra de efa manana ny orinasa manao ahoana moa zany zao nefa tafatsanga ny Malalatina amin'izao fotoana zao. Zay zany de mpanao vente en ligne, de manao resaka styliste, toy ny robe, ny jupe sy ny sisa de amin'ny Facebook any atreto no mivarotra. Karazana manao confection re zany nareo? Eny tompo. De efa manao firy taona teo zao na firy volana
no nanangana malalatinany zay orinasa izay orinasa kely nanomboka mars 2023 za no nanangana an'le izy zany hoe vao herintaona latsaka zay eo amin'ny 6 volana zany zay raha azoko eny tompoka nanangananao an'le izy dia manahoana nefa zao no fahatsapanao ny fandehan'ny orinasa kelinao amin'izao fotoana zao voninahitra aloha an Jesosy fa tena miroborobo le izy tsy ny hoe eto amin'ny tsy eto Antananarivo ihany maka fa na avy any faritra sy sisa rehetrarehetra dia maka daholo nitady machiniste zay satria mila ampitomboina le izy fa efa tsy maharaka amin'izao tsapa hoe mandeha tsara le izy dia mba hita hoe mety tsara mety tena mety tsy nieritseritra hoe anangana tsena ve na ana fa dia hoe mivanta en ligne ihany tao ihany aloha ny etomboana fa ato ato zany efa misy botika isokatra dia efa mandeha tsara ny orinasa tena mandeha ahoanao malalatina satria arak'izay moa zany ny antony tena tongavanao eto mba azonao fariparitana aveo ny lalana ny zoranao fomba nanangananao azy hoe natonga anao nanangana an'le ny parcoursnao natonga anao nanangana n'ity orinasa n'ity tamin'ny voalohany aloha tsy dia nila hoe satria matetika mantsy ny olona rehefa hoe anangana zavatra izay dia tonga dia any amin'ny vola be foana no eritreretiny hoe aiza ny vola soatra izany fa tamin'ity izany dia juste hoe telefona fotsiny no nampiasaina dia izay zavatra ahitao an-tsaina dia nareo zao raha ohatra izao ny hoe efa misy manaraka ny page dia nareo ngamba mahita fa tsy nila fond be fa juste hoe robe ray dia jupe roa no netomboako nanaovako fanandramana zany tena nisy ifandray zany satria raha tsika malala fa ny zavatra rehetrarehetra amin'izao dia mikatsy daholo na vatro na resaka hoe service fa hafa mihitsy zany le mivavaka dia manaraka ny fampianarana rehetrarehetra sy ny toriteny dia arak'ilay fampianarana ato am-piangonana ireny hoe ny tanora rehetrarehetra enina aza ny tanora fa ray aman-dreny dia samy anana ny orinasany manokana daholo na koa hoe samy PDG daholo dia arahana vavaka koa ilay izy dia arahana ny fampianarana rehetrarehetra satria samy hafa be zany samy hafa za zao mahita olona manohatra ana ihany fa tsy mitovy le fandehany tena herinao hoe reny le tsapanao zany hoe nisy reny le fampianarana toriteny tena reny mihitsy no arahana atsaka ny sandavany dia efa mety ho azy satria manko zao manko zao ny olona tsy manam-bola dia tsy mieritreritra n'izany hoe andeha hividy akanjo isaky mihetsika izany fa rehefa fotsiny hoe manao ampafolo-karena sy manaraka ny fampianarana dia misy mividy foana le izy sorana ny tompo zany dia mandeha tsara ny orinasa amin'izao fotoana zany mandeha tsara sorana ny tompo zany rehetrarehetra zany tena hoe izay moa no antony mihitsy satria any tanana ny tanora hoe afaka miala eo amin'ny toeranao ianao be da be manko ny tanora ny hoe iandry ray aman-dreny dia hilahatra dossier dia hitondra dossier milahatra hitady asa dia ohatrohatran'izany fa tsika moa naverimberina isan'andro ny tenin'Andriamanitra tam-piangonana ato hoe tsy voatery hiasa amin'ny karana tsy voatery hiasa amin'ny sinoa ianao fa ianao afaka matsangana tsara ny orinasanao dia vavolombelona zao tovavy ataon'loantsika izao hoe niainga tsy niainga tamin'ny vola be zany ry raha azoko tsara tsy mila vola be le izy fa juste hoe ianao vonona fotsiny dia matoky an'Andriamanitra dia nefa amin'izao efa matanjaka tsara efa mitady piasa vitsivitsy nareo ohatra ny isorana ny tompo zany fa dia inona ny afatra azo malala ty nampitaina ny mpijery antsika sy ny tanora indrindrandrindra amin'ny katoko ty séminaire anomboka amin'ny sabotsy avy zao ty ny afatra tiako ampitaina zany dia zao toy izy manombo na dia kely ary ny ananana alleloia sorana ny tompo zany dia ankasirantsika mianakavina anaraka izay fijorona vavolombelony malala tiana zay mbola tanora dia tanora mbola tsy manana tokantrano kanefa ny aingy amin'ny tsy misy fa ny ainga ihany koa tamin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana ary ny tsodrano ireny dia hotahin'Andriamanitra makasitraka malala tiana dia tahiny tompo pasteur dia makasitraka atsika rehetra koa
isaorantsika ny tompony fijoroana vavolombelona zay na raha antsika teo reny mana-proof fa Andriamanitra afaka mampiakatra ny olona. Andriamanitra afaka mametraka anao ny toerana misy anao. Ry Ralama Sianabavy, ry Pino Malala, ry Tanora miaino an'ity fandarako ty. Ataon'ny olona tsinotsinony ianao rehefa sahirana sy mandry. Andriamanitra tsy manao tsinotsinona anao. Atsindiko tsara. Na ilikiliky ny olona rehetra ary ianao, Andriamanitra tsy manao tsinotsinona anao satria Andriamanitra tsy mijery ivelany. Fa Andriamanitra ny fonao ny jerena. Ny ao anatinao ny jerena Andriamanitra. Andriamanitra tsy manary anao zany. Andriamanitra tsy manilikiliky anao zany. Ary Andriamanitra tena tia anao. Fa saingy izao kosa ny olona manilikiliky anao satria anao sahirana. Satria anao mantra. Ary zavatra tsapako zany. Rehefa mangataka any amin'ny havany ianao na mangataka aman'olona na mindram-bola aman'olona dia mameny olona androany. Mangataka indray mandeha ianao, mangataka indroa, mangataka fanotelony aza mbola miaritra ny olona. Indra mbola fanonefana ary ianao mbola miaritra ny olona. Fa rehefa ho lava ny fihindramanao, ho lava ny fangatahanao dia leo ny olona dia ahilikiliky ny olona ihany ianao. Ahilikiliky ny olona ihany. Ny fahantsana tompoko miteraka fanilikilehana. Ny blocage miteraka fanilikilehana. Ianao miodikodina eraky ny tanana io miteraka fanilikilehana. Miteraka fanilikilehana. Tsy hoe miteraka fakapana fotsiny fa miteraka fanilikilehana. Zany no mahatonga antsika foana. Zange ry Ralama Sianabavy na dia ataoko hoe pasteur ary ianao mijery an'ity fandarana ty. Mpino anao mijery an'ity fandarana ty. Zany angeny no mahatonga anao tsy mahataona olona. Mitory tena kalamanjana ianao nefa mipozinao. Pozin'olona mampalahelo, iza ny voataonanao, iza ny voataonanao. Mitory teny ianao, eto sy eroa mitona olona ho an'Andriamanitra ianao, nefa ohatry natina fantrana lalina. Iza ny olona anaiky ny filazantsara anao. Jesosy zany angera tonga teto ambonin'ny tany. Sako milaza avinao fa zany ny tena businessman. Jesosy ny tena businessman. Mpandrarà sady mpandrarà ara-panahy no aranofo. Zany Jesosy zany ny tena tompony zavatra rehetrarehetra. Nisy fotoany Petera nanarato nandritry ny alina tsy nahazo nininina. Tsy nahazo nininina Petera pokaty. Jesosy ny tompony business. Tonga maraina Jesosy dia ozy izy ndana mandroso lalindalina dia azoazany rano betsaka ianao. Tsy resaka ara-panahy fotsiny natongavan Jesosy teto ambonin'ny tany. Tsy resaka ara-panahy fotsiny, tsy hoe nitory-teny izy hoe mahato anao tembony azo fijaliana ary havana dia andatsaka ny rako dia hoany. Non, fantary Jesosy tsara fa mila voly Petera, mila trondro, mila mandeha miasa mandrarany, fandraharany. Le tompony business, tompony ketrika, tompony zavatra. Tonga Jesosy ndana latsao ny aratonao dia azo azandrano ianao. Nalatsaky Petera ny azandrano ny arato, tonga dia ino izy ty? Roa lakana roa sambo kely ndray fiaina. Mety ny fiainana. Ary raha namidy ireo tonga dia tsy raha mivaleur antsika zao zany ny sambo kely anankiroa zany ny fiaino trondro. Koty fa afany amin'ny roa alina zao ny kilao an'ny trondro fa miliary zany. Miliary zany. Jesosy ny tompony ketrika, fitahina, fandraharana. Zao manko ny ao an-tsain'ny olona fa ino izy ty terisaina loatra, kristianina terisaina. Inona moa ny dirany zany asaranofo zany pasteur fa maninona tena niova mihitsy nareo ry pasteur fa maninona raha ara-panahy torina. Maninona raha ara-panahy torina. Atongavan'ny olona ho any an-danitra fa inona ny dirany zany fitadiavam-boly zany any am-piangona. Ralama Sianabavy azafady. Tsy mahay baiboly ianao raha izany. Tsy mahay baiboly ianao. Jesosy dia nitory ny fanjakan'Andriamanitra nitonan'ny olona ho any an-danitra andova amin'ny fiainana mandrakizay. Fa mbola io Jesosy nitory ny fiainana mandrakizay io ihany no nanome hazan-drano be da be amin'ny Petera. Atao iny ho hazan-drano sambo kely anankiroa tsy nisy mariazy akory teo ka hoe ireo ny ino izy ty trondro roa sambo kely anaovana mariazy, tsisy mariazy teo.
fa ho amidy reo azahoana vola ny antony nanomezan Jesosy andreo ndraindray misy olona lasa saina zany ary de efa nivoana mihitsy zany fito tokony Jesosy teo ambony azy fijaliana ny toriny de isaky niakatra eto am'pilipitra zany eto am'ty plateau ty zany de le Jesosy teo ambony roapolo taona zany itory zany isanandro latsinainy talatalarbilaka misy zoma sabotsy lahady teo ambony azy fijaliana zay foana nitorikato ndana toriny ianao ndanany ianao de zay foana torinao ampiangonanao ataovy zay foana isanandro alefa azy fa tsy manino fa ny alo zay baiboly ray manontolo toriko amen Jesosy ny tompony ny zavatra rehetra jerevo nanaovany ndray andro ando vola etra ary Petera tsisy vola tamin'izany dozy izy Jesosy andana manjono de zay trondro ray azonareo sakafo ny vavany fa misy denario misy vola ao de andana alo avy ny etratsika miralahy Jesosy ny tompony vola fitadiavana vola sy ny tompony zavatra rehetrarehetra jerevo tolo daholo ny fanoharana nomeny Jesosy ao anaty baiboly miresaka izy momba n'le hoe ny fanjakan'Andriamanitra de taky ny lehilahy anankiray mpandrapo de misy fotoana koa izy nanomeny fanjakan'Andriamanitra de taky ny ino izy ty tany namafazana de ny sasany nafafy teny amin'ny tany ratsy ny sasany teny amin'ny tany tsara de ny sasany namoavy 30 ny sasany namoavy 50 sisa resaka fandraharano zany ary zany ny antony ty fotoana lehibe mandritra ny volana février ty manomboka amin'ny 3 février 10 17 24 février ho avy zao iatsoko ny tanora fa mbola veriko ry tanora malala fa i Jefta de nahilikiliky ny olona satria zanaky na vehivavy janga nahilikiliky ny mpiray-tapo aminy fa rehefa hitan'ireo mpiray-tapo aminy sy ireo fianakavian'ireo fa matanjaky Jefta de tsy maintsy natsona ihany hiditra ao anatin'ny fianakaviana inona ny tiako atongavana raha vao mifaibly ianao de ahelikiliky ny havanao tsisy bijery ianao araky ny teniko teo any amin'ny fairaparany amin'ny misy faty any sisan'ny olona manasanao rehefa mahantra ianao fa rehefa manakatao ianao tsy sahan'ny olona ambanina zany ianao ro lasana bavy na fiangonana izy na izy fiangonana misy ianao na fiangonana zandriny azy na fiangonana zokiny azy na sekta izy tsy sahan'ny olona ambaniny ianao tsy sahan'ny mpanao politika ambaniny ianao tsy sahan'ny mpitondra fanjakana ambaniny ianao rehefa matanjaka tsy sahan'ny fianakaviana ambaniny ianao rehefa matanjaka fa mahatonga ny olona rehetra manilikiliky ianao ny olona rehetra manilikiliky ianao satria ianao faible satria ianao mahantra satria ianao tsy manana an'iny ary tadio fa ny olona matanjaka ihany ny afaka miresaka amin'ny olona matanjaka ny olona ambony ihany ny afaka miresaka amin'ny olona ambony ny olona manan-karena ihany ny afaka miresaka amin'ny olona manan-karena fa ny olona mahantra ihany ny afaka miresaka amin'ny olona mahantra de samy miresaka fasahirana nahoana ianao ny anakijanona ty ambany nefa ny tompo ty ametraka anao ny amin'ny toerana ambony ripiny malala variana daholo zao ny akamaron'ny tanora amin'ny adalana mirongony amin'ny toka amin'ny narendrarendra amin'ny variana ny olona miady lehilahy miady vehivavy miady sipa tena hoe misaviritaka ny ankizy any amin'ny any ampianarana mifaninana miditra ianao oka hiavaka ianao oka hiavaka miomana ary manomana ny hoavonao ry tanora malala isana profiteo mihitsy ny hoe maiza manararoatra hoe ny namako rehetrarehetra ao anaty adalana na avaka vany namanao ary ianao tony le mpivavaka be ty masera ty pastera avelo mihitsy izy anavakavaka de aloha izy variana any amin'ny zavatra mahavarina azy any amin'ny loka any amin'ny filalovana ianao maiza mifonce zay ibanjina zay ijery tia ny zavatra ho ataoko reko ny fampianaran'ny pasteur reko reny témoignage fijoroana vavolombelo reny za tsy maintsy anao an'ity anangana an'ity a sahi manapa-kevitra maiza manararoatra ny hoe ny zanakavanao mikozainao sy ny kozininanao anaty adalana daholy manenjika anao mifosanao milalao misy fetrany io adalana taony io fa maiza miprofita amin'ny fotoananao hoe ny fotoana kely ananako iazakazahako anaovako an'ity ary zay no ampianaritsika ny fotoana manomboka amin'ity sabotsy ity zany tsy hoe toriteny be fotsiny fa tena anao pratika mihitsy tsika eo
pratika mihitsy satria tsoroko amintsika fa misy tanora vitsivitsy tena nitereko mihitsy ny fiainany za mihitsy no nanainga azy hoe zao ny ataonareo ndanonareo makatsy ndanonareo makatsy ndanonareo atovy ty ary mahafinaritra moa zany amin'ity indray mandeha ty araky ny efa nambarako teo fa ho an'ireo tanora nisy fotoana nanotenenako an'ity teto ho an'ireo tanora hamonjy nyity fotoana ity io tanora resaka koa zany tsy hoe tanora hoe tsy manambady fa tanora na efa manambady ary ianao ka mbola tanora na efa manana zafy kely ary ianao ka mbola tanora afaka manarika tsara ny fotoana io nao de ny tombotsoa zany amin'izy ty mba nivory ny resadresaka tamiko reo tanora efa tafita reny lefa mba mitsoro vavolombelona eto reny efa tafita ary zareo manakarena manakatao de zao ny mboteny na ianao le fanetanako teto hoe ame fond kely zany mamme fond ho an'ireo zay akizy tonga manarika ny fotoana io ka reo folo voalohany tamy voalohany zany nyteny hoe telo fa mity indray mandeha ty zany ny solona anaky folo eo amin'ny folo ao na 10 ny akizy ho sariana de reo le tanora efa mba tahin'Andriamanitra manana ny asan'ireo mba hanome vola zareo mihitsy ny manome vola de ny tenin zareo zany hoe allo pasteur fa hanampy anao zay amle mba manome fond amle tanora namanay ireny de tsy atao anaky telo ny tanora voasariky fa mety anaky folo farafakeliny hatramy 10 no voasariky ao de mahazo fond kely amina million daholo reo tanora manatrika an'le fotoana ka tsy tapaka mihitsy manatrika ny fotoana io dia ahazo fond mihitsy engana isy amapolon'izy ireo no ahazo zay an'izay avy any am'ireny namatsika ireny ho tahin'Andriamanitra tsika de ho fian'ny fahasoavana aloha hitsodrano anareo hivavaka ho anareo mba indrindrindrindra nareo tanora anatika an'ity fotoana ity mba tsy ho voaelingelina ny programme anao satria tsy falany devoly ary ny elingelina anao izy hitady ny fomba atonga anao tsy hanatrika ny fotoana io fa hivavaka mba ho kasihan'ny tompo ny fiainanao ary ho alamin'ny tompo ny programme anao atratra ny fotoana io Jesosy hoe mivavaka ho am'izao fotoana izao ho an'reto tanora namako zay narehan'ity fanetanana sy fampianaran'ity voavonjy ireo amin'ny anaran'i Jesosy tahiny ireo amin'ny anaran'i Jesosy ambininy ireo amin'ny anaran'i Jesosy isy fahasoavany ireo amin'ny anaran'i Jesosy isy fitahiny ireo amin'ny anaran'i Jesosy io tompony fotoanany satria fantatra fa hitadiny fomba rehetra satana nakanana ny lalana tsy atratrarany ny fotoana manomboka amin'ny sabotsy ho avy izao io potehako ny programme satana ary tsy maintsy potehako programme ny devoly fa ireo rehetrarehetra zay anatrika ny fotoana io andray fahasoavana andray hery ary andray fitahina ho arovanao sady ireo tanora ireo ary ho fian'ny fahasoavana amin'ny sora tompo amen. Temple de la foi bypass eo akaiky ny rond-point mbo manambola eo misy ny temple de la foi vahaoniriko amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny 6 ora maraina andray direct nyity fampianarana ity Jerusalema Karobato ambany atsimo commune ary eto amin'ny 3 frère ndray fanambojana no iainga amin'ny fampianarana sabotsy manomboka amin'ny 6 ora maraina io fotoana rehetrarehetra io eto ny angan'ny fampianarana ivavaka ho anao ary mbola veriko de tsino aperakitsika fanamby tsy lahatra andadilady hitady asa etsero zany ianao tsy voatery ho any a Canada sy ho any Frantsa sy ho any Dubai ianao eto no hitahin'Andriamanitra anao eto Madagasikara tsy voatery hitady asa any amin'ny tany arabo any Koet ianao eto no hitahin'ny tompo anao eto Madagasikara ary tsy voatery ho lasa piasa etsero iasa man'olona any ianao eto no tahinao ary anana ny orinasanao sy hitsangana ny orinasanao tahaka ny tahin'Andriamanitra andreo tanora be dabe reno no hitahin'Andriamanitra anao sy no avinao veloma tompoko. Grasiany ianarako ny amatara ny besin'ny maroa dia ny fizarako sy ny fampianarako ny teny anglisy amin'ny réseaux sociaux ny pejiko moa zany dia English with Gracia no ny fahasahiranana sy ny olana nisy teo amin'ny fiainanay
rehefa nandeha ny fotoana dia noho ny fitahian'Andriamanitra moa zany dia fitazoma tsara ihany ny fianarana dia tao aorian'izay nanomboka ny tady asa fa tsy nahita asa mihitsy. Rehefa nandeha ny fotoana dia nandray ny fampianarana avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra nanomboka nanangana ny pejy dia isaorana be dia be Andriamanitra fa ny vokatra izay dia amin'izao fotoana izao mandeha tsara ny asa ary izao mba manomboka fantatry ny olona izao amin'ny resaka fampianarana ny teny anglisy. Ankino eo ampelantanan'Andriamanitra ny fatanoranao tanteraka ny asanao ny hoavinao fa tsy anenina ianao ary afaka ny havita zavatra goavana ary afaka fitahiana ho an'ny hafa ihany koa ny fisianao rehefa manana an'Andriamanitra amin'ny fiainanao ianao. Fa nefa ny anarako 5 taona misehatra amin'ny alalan'ny varotra. Raha ny volany angana dia kely dia kely fa noho ny vavaka nataon'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny tsodrano izay nataon'ny mpanompon'Andriamanitra dia ankehitriny voninahitra ho an'ny tompo fa nahazo fiara nahazo trano. Ka teny aminao tanora manao hoe na dia tanora azy ianao dia afaka navita zavatra ao amin'i Jesosy, na dia tanora azy ianao dia afaka andeha lavitra. Izao no Randria Manambosoa tanora mpandraharaha tompona orinasa. Io orinasa io izay nitomboka tamin'ny kely fa ankehitriny anefa dia miroborobe ny orinasa, miakatra ny chiffre d'affaires, mampiasa olona maro ary mamokatra vokatra maro izay efa miparitaka manerana ny nosy sy any ivelany. Mitombo ihany koa ny mpiara-miasa sy ny orinasa vahiny izay miara-miasa aminay. Izany rehetra izany dia no fahasoavan'Andriamanitra, ny fahatokiana azy, ny fankataovana sy fampiarana ny torolalana mpanompony, ny fahazotoana manompo azy ary ny fanohanana ny asan'Andriamanitra. Natokony tompo tamin'ny kely izahay ary nataony ho mpanapaka amin'ny be. Fetana tompo daholo tompoko. Tokony anarako 5 taona. Manasa antsika tanora rehetra ho avy mandritra n'ity seminaire ho an'ny tanora ity fa tsy hanenenanao ny fahasoavana izay ho raisinao andritra n'ity ray volana ity. Mijoro vavolombelona amintsika ako fa raha ny angiana dia tena tao anatina fahasahiranana, tao anatina fahantrana niaraka tamin'ny ray aman-dreny fa rehefa nitohina nompo an'ny tompo dia ny tompo manandratra, ny tompo mitaha. Ny angiako voaloha niasa tamina organisation internationale anankiray teto Madagasikara dia ny karama kely nandritra ny volana maromaro niasana tao nentina ny ainga, nahodina tsikelikely mividanana tomobile dia nahodina dia mahagaga ny fitahian'ny tompo fa tonga amina centaine de millions maro ny vola. Dia amin'izao fotoan'izao efa manana fiara tahian'Andriamanitra, misehatra amin'ny alalan'ny varotra sy zavatra maromaro dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Manasa antsika tanora tsy hanenenanao fa tongava maro tsika rehetra tompoko. Tahian'Andriamanitra daholo tompoko Randriana tenena Radouard Jean-Joagnès 23 ans mbola tsy manambady noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny torohevitra tsodrano fitondrana mambavaka ihany koa izay nataon'ireo ray aman-dreny ara-panahy, ray aman-dreny ara-nofo dia mba voafidy ho gérant ana succursale anankiray ana orinasa ngeza be manerana an'izao tontolo izao ho représentant local eto Madagasikara. Orinasa izay efa manana filiale sy sampana be dia be manerana ny Afrika, Europa. Nefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ho ia taminao teo dia voafidy ho gérant an'izy ireo eto Madagasikara ny tenako. Etsy andanin'izany dia miasa ihany koa en tant que assistant administratif amina orinasa anankiray eto Antananarivo. Tsy nionona tamin'izay anefa fa niezaka nitady loharano hafa dia mivarotra eo ihany koa ny tena mivarotra produit maromaro ampidiram-bola satria ny asan'Andriamanitra mila vola. Izany rehetrarehetra zany tsy noho niezaka eo ihany niezaka, tsy noho ny fahaizana na dia mianatra sy nandrato fahalalana tany an-tsekoly aza fa nisy ray aman-dreny tao ambadika tao nanoro-hevitra nitsodrano nitondra mambavaka nampianatra tamin'ny lalana tokony izorana sy tokony aleha, nanoro rehefa misy tsy mety nanoro rehefa misy sosikevitra sy torohevitra dia tsy nifiny izy ireo azy samy rehetra fa nozarainy dia mba tahaka izao ny tena androany makasitraka tompoko tahian'Andriamanitra daholo.
jeune conquérant, tanora manan-tsaina, tanora feno fahendrena, tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana, tanora manangana orinasy, tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano feno fahasamana. Zany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fahatelon'ny volana febroary, fahafolo fa 17 ary ny fa 7 ny volana febroary, samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso, etsy amin'ny 3 frère andrefa nambohijanahary. Nahoana no mpitena no avinao, nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona, nefa maimaim-pona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra. Nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy ny devoly ny tenanao sy ny vatanao. Nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma, manana fahaizana, nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao. Tanora ratsy fiary ka antitra voaratsy loka. Mba tsy ho zany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy, hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala, ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrano ho anao manokana. Ho tahin'Andriamanitra ianao.